Izay ny amin'ny vaovaony tsy fandriam-pahalemana fa hivadika am-pejim-baovaony fahasalamana kosa isika. Zazavavy kely roa izay niraikitra teo amin'ny kibo ny hatrany Kibondreny no nodidina tetsy amin'ny hôpitaly HGR ny alarobia lasa teo. Vita soamantsara ny fandindina natao azy mirahavavy ireto ary 5 andro aty aorian'ny fandindina natao dia efa salama tsara sy milalao ifity sy mity. Velo Sisilay no mitatitra ny vaovao. Vita soamantsara ny alarobia lasa teo ny fanasarana ny mity sy fity. Zazavavy kely roa avy any amin'ny faritra Vakinankaratra izay niraikitra teo amin'ny kibo. Ireo mpitsabo maro tetsy amin'ny hôpitaly HGR izay notarian'ny professeur Mamlalatiana Andriamanarivo izay mpandidy zaza no nitarika ny ekipa nanao ny fanasarana. Naharitra adiny telo ny fandidina natao ireto zazavavy kely vao amam-bolana ireto. Raha atao amin'ny teny tsotra izy dia izao aloha misaoran'Andriamanitra isika mianakavy satria totoso soamantsara ny fandidina araka ny hitanareo teo dia andro voalohany tao aorian'ny fandidina dia efa salama tsara ny zaza ary andro fitovy tao aoriana izay dia efa minombo be tsisy ohatrany ny zaza amin'izao fotoana izao efa 4 mililitra no sotoy izy vovavy zany. Tiako tenena faharoa rehefa fisaoran'Andriamanitra teo dia misaotra an'ireo ekipa rehetra ny tenako. Zaho zany ny chirurgien chef d'équipe atao amin'ny professeur Andriamanarivo Mamlalatiana mpandidy zazakely ny tenako dia saotra rehetra ekipa rehetra ny tenako satria tena azo lazaina hoe fa mananitra-kefa ny mpandidy sy ny mpitsabo eto amin'ity hôpitaly HGR ity. Misy précision be mihitsy io, misy détail be tsy maintsy respecté io. Efa nandritry ny volana maromaro ny étudier nanadiady nianatra mijery ny possibilité rehetrarehetra rehetra ekipa multidisciplinaire manatona nareo reto. Sahala hoe tena amin'ny antsipliany mihitsy tsy maintsy io zany tsy voapitsoana l'opération rehetra fa tena amin'ny antsipliany rehetra mihitsy a. 5 andro taty aoriany ny fandidina natao azy mirahavavy ireto dia efa salama tsara izy ireo. Efa niala ny efitra famelomanena ihany koa ary efa ny amin'ny efitra ny hôpitaly izy roavavy. Ny fanjakana malagasy no nandray antanana ny fikarakarana azy mirahavavy ireto sy ireo preta-po amin'izy ireo misy telomenada. Raha ny fanazavana nentin'ny ministra ny fahasalamana ny professora Mamlalatiana Andriamanarivo androany dia efa vita eto Madagasikara avokoa ny karazana fandidina rehetra izay atao amin'ny zaza ankoatra ny fandidinany fo.